Mange tayetana wa avifa na yo milana uiza. Tsy andehananay am falalanay, Tsy andehananay amin'ny heritsainay, fa fitarianao fanahy masinao. Mange tayetana wa aviva na yo milana uizay. tsy andehananay, Tsy andehananay am falalanay, tsy andehananay amin'ny heritsainay, fa fitarianao fanahy masinao. Mange tayetana wa aviva na yo milana uizay. afaka miara mamerina amiko ve Jesosy io? Tareo andro any androso amin'ny fiainako miaraka aminao, ampio tsy hivily lalana, tsy andeha amin'ny fombiazana tsy miaraka aminao, fa ny fombiazako dia ny miaraka aminao. Be dia be ny mahomby tsy miaraka aminao, rava ihany, ary zay tsy rava eto an-tany tsy tonga any aminao. Ampio aho Jesosy, ianao no antony fombiazako, ahomby miaraka aminao aho, misaotra Jesosy, amen. Dia afa mafy beo. Mba hitodio daholo ny manodidina anao dia mba harabao ampitsikitsikiana daholo mahaza ho toerana rehefa vitanao zany. Sika izay manaraka en ligne afaka mifampiarahaba. Ya, tain'Andriamanitra sika anampy anao androso ity fampianarana ity androany.
tsy toriteny izy ity fa fampianarana. Manampy atsika tsiraray avy androso izay noko fa kasika ny sehatra rehetra mihitsy ao anatin'izany ny sehatra misy anao, ny kahanao dia voakasika izao zavatra ampianarina izao. Ny zavatra ho resahantsika androany dia ny fahaiza-mandika. Fahaiza-mandika. Fahaiza-mandika raha antsoina amin'ny teny baiko dia hoe l'art de copier. Fahaizana mandika na antsoina ihany koa amin'ny teny tsotra hoe fakan-tahaka. Fahaiza-mandika. Fahaizana mandika, tsy mandika teny fa mikopie, na antsoina amin'ny teny anankiray hoe fakan-tahaka. Tian'Andriamanitra ianao androso amin'ny fiainanao, tsy noforonina mihitsy ianao hiaina ho azy amin'izao, tsy aninona, fa noforonina ianao androso tahaka ny zava-maniry rehetra ny olona izay nambolena ary noforonin'Andriamanitra hitombo, amoa, amelana, amony. Izany hoe mitombo izy zany, misy croissance. Dia tahaka izany ny olona tian'Andriamanitra ianao hitombo, hivelatra, hihitatra, androso, hiatsara, hialehibe. Ary ao anatin'ny teny fikasana tsara zany hoe ho tonga lehibe izy tahaka ny sedera any a Libanona. Tsy izy io Libanona io fa Liban. Ho lehibe. Dia anisany zavatra navelan'Andriamanitra ataotsika ny mandika ny zavatra hitatsika amin'le efa nahay teo alohantsika na amin'le efa nanao, naomby, namokatra teo alohantsika. Amin'ny malagasy dia ohatran'ny zava-doza aminy ny mahita olona mandika ny nataon'ny sasany. Matsiaro ambany izy satria ny firenena tsirairay avy samy manana ny toe-tsainy dia anisan'ny toe-tsain'ny malagasy manko ny mifampitsikera. Sa tsy zany? Anisan'ny toe-tsain'ny malagasy ny mifampitsikera, mifanambany. Ny antsika tsy toe-tsaina malagasy no antsika fa toe-tsaina kristianina. Araka n'le efa nianarantsika iny hoe kristianina aloha isika vao malagasy, fa tsy hoe malagasy sika vao kristianina. Avant d'être malagasy, nous sommes chrétiens. Fa tsy hoe malagasy aloha vao kristianina. Raha le malagasy no entinao voalohany dia hiezaka ho kristianina ianao. Fa raha le kristianina no hijoroanao voalohany dia mandeha ho azy le fiainanao amin'ny malagasy ianao. Tsy haiko na azontsika zany na tsy azontsika fa dia fa zany izy. Mino fa maro ny mahazo, izay tsy mahazo dia mbola azo eny an-dalana eny. Avereny hoe fahaiza-mandika. Ahoana moa hoe fahaizana mandika? Ny fahaizana mandika dia zao, ny zavatra ataonao dia efa nisy nanao teo alohanao. Ary ny zavatra kasainao atao dia efa nisy nahavita. Ny nofinofinao efa misy miaina amin'izany. Iza aminareo tonga eto izy manana nofinofy ianao
Aza mbola manangan-tananareo tsy efa tapitra ny fanontaniako. Manana nofinofy ianao any anatinao any, rêve na hoe vision, fa efa misy olona hitanao miaina amin'io zavatra nofinofinao, ianao mbola manofinofy anany azafady. Inona am'izay ary ny tokony ataonao? Inona am'izay ary ny tokony ataonao dia efa azonao ty toriteny ty. Ya, mijery an'ilay olona hoe ahoana no nahatongavany teo, satria io zavatra iainan'io mihitsy no tanjonao sy nofinao. Dia inona ny zavatra karoanao, ahoana no nahatongavany teo, inona no nataony, nanahoana ny fiainany. Rehefa hitanao zany dia inona ny ataonao? Maka-tahaka, na hoe mandika ny zavatra nataony. Ny fandikana dia toetra n'Andriamanitra, na isika aza dia kopian'Andriamanitra. Hoy ny Baiboly, andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika, selon notre image. Zany hoe ny endriny no nafindra tamintsika, ny kopieny zany isika. Adalany sasany zay mivoaka avy any amin'ny babakoto, satria misy fampianarana atao hoe évolution de l'homme, hoe ny olombelona dia avy tamin'ny ragidro, dia nietsara raha zareo so dadabe an zareo any zany fa izay dia avy tao amin'ny Adama sy Eva, fa tsy avy tamin'ny ragidro. Zay rehetra avy amin'ny Adama sy Eva dia miteka mafo an'Andriamanitra, sady miteko ny milaza hoe zay tsy avy amin'ny ragidro fa endrik'Andriamanitra zay. Amen. Navera lasana bava malala. Zay dia tsara ho mariny zay fa tsy zay rehetra nianarana tany am-pianarana akory dia marina daholy fa mba azahoanao noty nasoratanao fotsiny le izy. Be dia be zavatra tsy izy ianarana ny am-pianarana. Nanao filozofia zay tany amin'ny première année, zay nitaranjako tamin'ny université. Dia ny zavatra nianaranay misy citation de Descartes zay manao hoe Dieu n'existe pas. Fa raha ianao zany manao fanadirana am'izay dia ozy ianao hoe c'est pas vrai, c'est faux, Dieu existe, tsy akatra deuxième année mihitsy ianao. Fa mba azahoanao noty dia omenao ny valin'ny nianarana tao amin'ny lesona tao. Ao malagasy sao dia misy fianarana fomban-drazana, zanahary sy ny razana. Raha ozy ianao tsisy an'izany razana zany ranga fa JOSOA dia tsy azo noty mihitsy ianao. Mandriana tsara avy anareo raha lasana bavalala, ho anareo mbola mianatra valioany fotsiny raha zany no nianarana, fa ny tsika foana. Ka ny fandikana dia toetra n'Andriamanitra, na ny kopia. Raha tiany dia lavitra ianao dia io ny lalana, io no lalana, ary lalana aingana, lalana malaky. Ny Baiboly dia milaza ao amin'ny mpitoriteny toko voalohany 9:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Miaraka sika raha mba mahita ianao azafady. Raha roa lasa izay efa teo ihany no tonga indray, ary izay efa natao ihany no mbola atao indray, fa tsy misy zava-baovao akory aty ambany masoandro. Raha misy zavatra azo lazaina hoe ity ny vaovao dia la efa teo ela tany amin'ny andro talohantsika ihany zany. Eo ihany aloha. Averintsika dia miara-mandinika amin'izay, tsy miara-mamaky ihany fa miara-mandinika mihitsy. Raha roa lasa izay efa teo ihany no tonga indray. Eo aloha. Ahoana tsara ozy izy? Raha ozy ianao hoe za tena no zavatra mbola tsy ary nisy nanao mihitsy, possible ve? Fa efa nisy iny, fa eo ianao voanao amin'izay. Izay efa teo ihany no ho tonga indray, ary izay efa natao ihany no mbola atao indray.
fa tsy misy zava-baovao akory aty ambany masoandro. La zao ny namanao io zavatra eritreretinao atao io hoe efa nisy nanao io. Raha tianao no tafavoaka amin'io hoe jereo tsara ny nanaovan'izay tafavoaka teo. De fahaiza-mandinika tsara fa raha navita izy dia vita koa ianao. Tiaka mafy ho an'Andriamanitra. Andininy 7 raha misy zavatra azo lazaina hoe hey, ity ny vaovao, dia la efa teo ela tany amin'ny andro talohantsika ihany zany. Andao ary ao amin'ny Jaona 7 toko 1:9 aloha. Miaraka tsika jereo tsara sady mandrainao tenao raha iro lasa ry malala aza ny ratsy no alainy tahaka fa ny tsara. Dikan'izany mahazo maninona? Maka tahaka. Ya. Fa tsy ny ratsy no alainao tahaka fa ny tsara. Izay manao ny tsara no avy amin'Andriamanitra fa izay manao ny ratsy tsy mba nahita an'Andriamanitra. Eo tsika aloha zany dia mahita raha eritreretranao za aloha zavatra mbola tsy ary nisy nanao dia fa tsy marina sady zany. Na inona na inona, na inona na inona, avereny na inona na inona dia fa nisy nanao. Ny ataonao dia mijery ny nataon'izay efa nanao. Andao mbola andeha lavidavitra indray JOSOA Partie 2 androany. JOSOA toko 1:5. Miaraka tsika zafady raha erotelo. Tsisy olona janona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao. Tahaka ny nombako an'ny Mosesy no ombako anao koa, tsy andao anao na foy anao ao. Eto zany dia natsangan'Andriamanitra i JOSOA. Fa i JOSOA tsy afaka hiteny mihitsy hoe tsisy olona hitovy amina anao zava-baovao miaraka amiko Andriamanitra. Fa Andriamanitra efa nitsotra hoe tahaka an'ilay nataoko tamin'ny Mosesy iny no ataoko aminao io koa. Dikan'izany jereo tsara ny lalan'ny Mosesy fa ohatra n'inona ny lalanao. Jereo tsara ny toetra ny Mosesy fa ohatra n'iny koa ny aombiazanao. Avereny hoe l'art de copier. Fahaiza-mandinika avereny moa azafady. Fahaizana-mandinika. Na inona dia izay ny lalana. Na inona dia izay ny lalana. Zany hoe Andriamanitra no manome hevitra anao, manolontsaina anao, mampafantatra anao ny tokony ho ataonao. Fa rehefa nahazo an'izay ianao dia tsy maintsy mijery hoe iza ny olona efa nanao an'ity. Zany nahatonga ny saina tsy nesorina rehefa nomena antsika ny fanahy masina. Fa raha tsy nilaina tsony ny saina dia ampy atsika ny fanahy masina. Fa matoa tsy nesorina ny saina, dikan'izany mila miasa iny. Na ny mpanjaka vavin'ny Sheba zany viziten'i Solomon hijery ny toetra mampanjaka azy sy ny fomba fanjakany. Mba haninona? Hanraisany lesony. Rehefa tonga teo izy dia sambatra la ny olonao izay mipetraka mandrakariva manodidina anao, miara-misakafo aminao manodidina ny latabatra ao. Satria na ny mpanompon'ny Solomon aza ohatra ny mpanjaka daholo. Ny fiakanjon'ireo, ny fitafin'ireo, ny fihetsik'ireo mpanompo fa ohatra ny mpanjaka daholo. Dia ozy mpanjaka vavin'ny Sheba tena élégant izy rehetra zany, tena confort be le zavatra misy aty aminao, feno fahendrena be ianao. Na ny mpanjaka aza mbola maka tahaka mpanjaka. Anontany ny namanao, iza ny zavatra ataon'iza no alainao tahaka? Za tsy miresaka olona alaina tahaka, fa miresaka inona? Zavatra ataon'olona. Satria enao ihany. Enao unique. Enao tsisy mitovy aminao. Enao tsy akatahaka olona, fa akatahaka ny zavatra ataony, ny systemany, ny teknikany. Zay ny fahombiazana. Misy vehivavy tany amin'ny taona 90. Vehivavy nampiasain'Andriamanitra be. Zany vehivavy zany amin'ny 4 maraina ny olona dia efa eo amin'ny varavaram-piangonana milahatra.
vehivavy io mandeha sambo ny olona avy any amin'ny firenena maro samihafa, mbola nisy loatra ny fiaramanidina tamin'ny fotoan'andro. Fa mandeha sambo ny olona ny voyage, andeha hiaino azy, andeha hamonjy ny seminairany. Ny hira efa nalaza tamin'izany dia Alleluia, 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 Alleluia. Zany nalaza. Vehivavy izy io, vehivavy lava be zay, miaraka amina robe blanche, ny anarany Catherine Kuhlman. Zany ny anarany Catherine Kuhlman, zany ny anarany. Tena natanjaka izy. Marenina mandre, ny malemy matanjaka, ny aretina sitrana, karazana fagagana re izao. Fa teo amin'ny asa fanimpony, nisy tovolahy mangetaheta be, any ositra tao amin'io, izany anarany Beny In. Tovolahy kely mangetaheta an'io vehivavy io izy. Vao amin'ny télé, miseho amin'ny télé, Catherine Kuhlman, fa eo izy. Mihaino CD, mihaino cassette, mbola tsy nisy ny CD tamin'ny fotoan'andro. Averina koa averina, averina koa averina. Te hitovy amin'izany izy, te ho tonga ohatr' izany izy. Te tiarina nomena Andriamanitra azy ilay fahasoavana tamin'io vehivavy n'Andriamanitra io. Rehefa voarainy ilay fahasoavana, tsy menatra izy ny kopie. Ny fiakanjony io vehivavy io lasa fiakanjony. Tsy akanjo behivavy no nataony, io vehivavy io nanao robe blanche, izy manao costard blanche. Alléluia, costard fotsy. Ya. Tanao, nadikany fotsiny. Ary tety arina tety misy olona milaza andao ataontsika le hirany Beny In iny hoe alazany olona fa hirany Beny In ndray. Satria iny hira nampiasainy ny anabavy iny. Iny nampiasainy. Jereo zany Beny In zany, jereo amin'ny internet zao, mbola velona izy. Miaraka amina costard col mahô zay izy. Ary io vehivavy miaraka amina robe blanche col mahô ihany koa. Ny tiako resahana zany nadikany mihitsy io vehivavy io, ary hatramin'izao izy mbola mahomby. Tsy fiakanjo ny tena tiako atongavana, fa mijery an'le zavatra nataon'le olona izy. Mijery ahoana ny fiainany io, ahoana ny natongavany teo, nijery akaiky izy. Ozy Eli tamin'ny Elisa, raha mahita namsaraka amin'ny raha mahita misaraka aminao, ianao anio dia ho azonao ihany zany dikany zany jereo akaiky aty amiko ny masonao, adikao ny zavatra ataoko, fa ho azonao ny zavatra ety amiko ety. Ivoaka kely aho zany raha mivarotra ianao, atretra varotra ianao, tsy fantatra hoe anao boutique ianao, anao coiffure ianao, tsy fantatra hoe inona ny atelier atsanganao. Mila mijery ianao hoe iza no efa nanao olona tafavoaka le jerenao teneno ny namanao, efa nomena lalana andika ihany tsika ty hoe nomena lalana akataka ihany tsika ty hoe raikitra hoe manomboka eto. Dia afatanana ho an'Andriamanitra. Tsy maintsy mijery ianao, iza ny nanao an'le izy, iza ny manao an'le izy, jereo akaiky. Jereo akaiky. Tanao, misy olona manko tsy mahita atao mihitsy. Tsy hitan'izay ho atao. Tsy fantana inona ny atao. Be dia be ny zavatra azo atao. Ary tsy voatery zavatra mbola tsy ary nisy nanao ny ampanaovan'Andriamanitra anao, fa ray amin'le efa ataon'olona ihany.
Za zao tsy voazarery ny pasteur, tsy voazarery ny asa teto Mahajanga, efa maro. Dikan'izany tsy maintsy misy olona manana mission mitovitovy amin'ny tinena ty. Dia hoy Andriamanitra hoe jereo fa ohatrohatran'io lenenao. Hoe tahaka ny nombako an'i Mosesy nombako anao koa. Dia dikan'izany tahaka ny nombako an'io olona io, tahaka ny nombako anao, fa jereo ny fanaovany azy. Tsy voatery spécial ao Majunga ao a Madagasikara ao ianao, fa ohatrohatran'io koa no ampanaoviko anao, omeko fahasoavana ianao, fa jereo akaiky io, alaivo tahaka io, jereo ny fiainany, jereo ny fomba fivavakany, jereo ny fitoriny, jereo ny fanaovany azy, jereo fa ohatran'io no ataoko aminao. Nyavinavina zany aintsano dia hitsakitsao. Aza mieritreritro spécial be eto ambonin'ny tany fa maro be ny olona manana genre mitovy aminao. Nareo artiste rehetra malaza amin'izao io, ny ankabiazan'le matanjaka amin'izao mpandita ao amin'le nalaza teo aloha. Anontaniry Big MG, mpandita izy ireo? Tsy mpandita amin'ny tamin'izy izy? Aleo tsy teneniko sao dia lazainao fa hanina eto indray ny anahy manko za mpitarika. Mampitarika anahy mila manana information marobe mazava aminao ve zay? Fa za tsy miondana an'izany fa tsika chercheur d'information. Mila mafantatra hoe avia izy ry, ino ry, ahoany ty. Zay no mampitarika, mila malala zavatra maro. Reo hitanao reo artiste malazalaza amin'izao reo mpandita amin'le teo aloha teo, fa nandika fotsiny izy dia maro amin'ireo manana trano any andafy. Zany akory tsy midika hoe ndanandray makatahaka le pire any, fa le zavatra ao am-ponao iza no efa nanao an'iny. Mazava aminao ve zany raha lasana vavamalala? Manomboka eto zany tsy tokony tsy ahita le zany ianao, tsy tokony tsy ahita atao zany ianao, fa manomboka izao ny masonao mila maranitra, sofinao mila miaino. Ny zavatra tokony dininao zany hoe iza no jereko. Na zao ministère zao aza misy zavatra torin'Andriamanitra anay hoe enoy ny toriten'ny ranony. Za zao mpanao délivrance, misy zavatra hitarian'ny fanamasotana mijery an'ny ranony ianao, fa tsy voatery resako eto aminareo daholo zany. Alléluia. Malagasy ohatrany ny fakan-tahaka fotsiny dia ratsy raha ny ampianarana. Any fotsiny izy vao tsy mety. Mivelany zao masonao hoe mpanaovana examen, iny izy vao ratsy le fakan-tahaka. Tany manko nainotsika ny hoe makatahaka, dia nanomboka teo ohatrany ratsy le hoe makatahaka. Fa ny fakan-tahaka dia zavatra avy amin'Andriamanitra. Mandeha navenao raha lasana bafy. Taiza moa navatarantsika afaka asina écran ohatr'izao. Ny olona makatahaka dia olona mivoatra, ny olona mandika dia olona mivoatra. Misy lelan'Andriamanitra lehibe zao ho avy eto raha sitrapon'Andriamanitra. Mbola mitolona mafy tsika zao mba hahazo an'le toerana anaovana an'ilay hetsika, satria mangataka ny village touristique isika. Vao nifandray tamin'ny mpiara-miasa teo fa mbola miandro soni, mbola tsy voaray zany ny demandsika hatramin'izao. Nefa le fotoana efa akaiky 27, 28, 29 mai ilay zavatra atao goavana be. Io lehilahy io mahavory olona, fanan'olona manetsiny ao anatin'ny korazady. Ho hitantsika eto moa zany rehefa tonga eto izy, satria nataizana lehany Jesosy tsy ary nijanona tany an-trano, fa tonga foana Jesosy miaraka aminy. Raha mahita ny zavatra miaraka aminy ianao dia misy olona tsaronao hoe ohatran'ny ranony izy zany. Raha mijery anazy ianao dia ohatran'ny mahita renard bonquet zany. Efa nivakiko daholo, efa nivakiko bokin'io lehilahy ho avy eto. Vao teo zao dia namaky alohan'ny ankanesako aty. Dia efa nivakiko koa ny bokin'ny renard bonquet. Namaky ny bokin'ny renard bonquet, évangélisation par les faits zay ny titrany. Izy nefa mba nahita tamin'ny vidéo natrika ny fitorian'ny renard bonquet eto avy ambony ny tanana. Ampitino.
fa vahoaka tsy tokony tsy foroana tsy zay. Amanetsiny amanaliny amanetsiny amanapotrisany. Démonstration na vahoaka mihitsy zany no ataon'Andriamanitra am'ireny lehilahin'Andriamanitra ireny. Fa rehefa namaky ny bokiny dia nandika zavatra hitany koa izy. Misy lehilahy atao hoe George Jeffreys. Talohan'ny olona io faty dia nataon'Andriamanitra niona tamin'io izy. Dia nametra tanana taminy ao. Avy nanao école biblique tao à Londres izy tamin'izay fotoan'izay dia andeha hody any Allemagne satria izy olona avy any. Allemand izy avy any Allemagne. Dia andeha hody any izy andro train. Na nandehandeha tamin'ny arabeny dia ohatran'ny hoe kisendasendra nahita plaque izy misy soratra hoe George Jeffreys. Évangéliste natanjaka be tamin'ny fotoan'andron'ny olona izy ato ny tranony'ity lehilahin'Andriamanitra ity. Izy amin'io vao avy namaky ny bokin'io lehilahy io mihitsy no nahita an'io dia nandondony izy tao mba nitsapatsapa sy hoe mba tafiditra. Dia ozy le olona tao an-trano tao, madama tao, tsy haiko na mademoiselle na madama fa tsy afaka mandray anao ny lehilahin'Andriamanitra. Dia ny fanamasina ny bitsika tamin'ny lehilahin'Andriamanitra tao an-trano tao hoe avy alao io tovolahy io androso. Wow! Andriamanitra manokatra lalana. Tsy mahita kory izy hoe iza le olona fa avy alao izy androso satria fotoanany. Ho tonga ny fotoananao raha lasana bavy ka nizaniza manidy varavarana ny fanamasina manokatra an'io varavarana io. Ametrahana zavatra ao anatinao, idepozena fahasoavana ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Navela niditra izy dia hitako maso izy George Jeffreys. Ilay amin'ny télé no ahitako azy. Ilay tazako lavitra rehefa amina croisade, sa matazana azy lavitra. Enganeka ho hitanao akaiky ilay nofinofinao isikranao ilay nofinofinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Misy orany, misy minitra, misy segondra natao iaonanao amin'ny fahasoavana izay natao anao. Amen. Fiditra teo zaho izy olona tsy fantany dia niresaka momba ny asan'Andriamanitra zay. Tataraiky tamin'ny avy nanao école biblique dia nanomboka nametra tanana tamiko izy. Wow! Dia ohatran'ny nisy herinaratra zany ozy tamin'ny vatako ohatran'ny nisy menaka nanenika anahy, nidina tamiko ny ositra, nidina tamiko ny fahasoavana. Le petit renard de Bonquet io. Afaka tapabolana maty io lehilahin'Andriamanitra io. Izany io olona io efa andeha fa ho Jesosy hoe apetrako aminao ny zavatra napetrako tamin'ny olona io ka ataoko miaona aminy ianao alohany akako azy ety amiko aty. Gaga ozy rehefa hoe maty izay nataon'Andriamanitra ho aty amiko le zavatra. Zany no anoyany le asa nataony. Tanao zany fa tsy zavatra vaovao aty. Tsy zavatra vaovao. Anokatra cybercafé ianao fa nga vaovao zany. Anokatra atelier ianao fa nga vaovao zany. Mila mijery fotsiny no iza nefa nanao. Inona ny lalany, inona ny problème ny lalovana, inona na zony faty antoka. Tsy mahomby zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza inona fotsiny ty toriteny ty fa mba mietse arak'izay zavatra tonga ao an-tsainao. Alléluia, alléluia, alléluia. Lazao namanao raikitra ny fakan-tahaka manomboka eto. Raikitra ny fandikana zavatra manomboka eto hoe. Manao vente en ligne ianao tsy fantatra hoe tsy hainao rerina na ho an'io. Fa maninona ianao tsy mety mahomby satria tsy mijery an'ilay mahomby ianao. Mandriana tsara ve ianao? Manao vente en ligne ianao, ao amin'ny compte ianao manao nefa ny olona page. Eo misy zavatra mipetrapetraka daholy. Misy fomba fandraisan'olona amina kalitao. Misy produit avoakan'ny olona eo. Maka sary ianao tsy fantatro izay entana amidinao eo. Telefona le flou be reny no akanao sary ny produit anao. Zay le hoe tsy mahay mandika ianao. Tsy mahay mandika ianao. Mba anaraka le toriteny teo dia publieko ty asako ity. Dia jerena zavatra flou be no avoaka anao eo. Dia olona flou daholo koa no mijery an'iny fitombarotra flou. Maninona raha mba mindrana telefona fotsiny ohatra. Misy olona nge tsy manana fa mba mindrany. Azo atao nge mindra ambilany raha lazana bavy. Lazao namanao afaka mindra ambilany tsika hoe.
mba mindrana telefône na selfie ndray ny atao tik envoyé aminakay miboaka eo zany ve maninona raha le produinao no alaina sara. Mandehana tsara ve tsika? Misy fiainany olona mandeha tsara satria efa nomen'Andriamanitra hevitra talohanao izy. Tsy tady hevitra hafa tsony ianao fa ozany efa ary ilay hevitra alaiko iny hevitra iny. So mba mety aminy anao iny. Tsy mahomby ianao ndana mody rehefa tsy ahomby. Tsy mahomby zany ianao. Pepero soroky ny namanao ndana mody rehefa tsy ahomby hoe. Tsy mahomby zany ianao. Ndana mody zao dia zao rehefa tsy ahomby hoe. Fa tsy maintsy mahomby ianao. Tsy miaraka aminao zay raha tsy mahomby ianao hoe. Obligatoire ny fombiazanao manomboka eto hoe. Amin'ny anara maherin'i Jesosy. Halleluja. Zay tany Afrika Atsimo. Mamonjy lelan'Andriamanitra Pasteur Kristo ya kilome. Lelan'Andriamanitra goavana voatonga zay. Amin'ny 10:00 ny seminaire na manomboka amin'ny 1:40 efa tonga ao anaty salle ny ankabeazan'ny olona vavaka mandra parivany andro. Amin'ny 10:00 ny seminaire na manomboka amin'ny 1:40 efa mila ho feno ny salle. Tonga ny sinoa, tonga ny karana, tonga ny gasy, tonga ny vazaha, tonga ny amerikana, tonga ny jiosy, tonga ny Senegal, tonga ny Zulu, tonga reo karazan'olona eto ambonin'ny tany tonga. Miaraka amin'ny sainam-pirenenany. Zay komba nitondra le fotsy mena maitso. Gaga ianao. Mipotro izy avy any miaraka amina costard fotsiny, kiraro fotsiny. Voaka avy any marary eo ambony brancard. Tonga izy avy any in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Tonga de mialy eo ambony brancard ny marary ohatrany lainga. Tonga de mitsambikimikina misaoty manao roulade manao chute. Andriamanitra. Tonga de mitsangana zay de ozy le olona efa zatra mipetraka petrahanao niny. Zay avy any Madagasikara avy any Androva tonga de asainao ipetraka mila atao ianao. Mipetra azafady. Mila ao farako ianao. Ianao te hipetraka aorinan'ny olona lavako. Ataovy alleluia lasana bamanana. Takona. Satria rehefa mpandeha isan-taona tsy de taitra loatra. Ahoana tsy taitra anao? Ora lasana bava. Eo ambony brancard. Sasany mbola sous oxygène. In the name of Jesus. Tsambikiny roulade miaraka. Olona tavy avy teo ambony faniriny. Andriamanitra inona ary ty? Jerenao ny voamasony roa. Ratsatanany 10. Toy Jakoba hoe Eli de olona tahaka atsika ihany. Tsy ty pasteur ty olona tahaka na ihany. Sendra nanana fahafahany zay tonga teo akaikiny de ny zavatra nijereko ny tampon-dohany ka hatramin'ny faladiany. Ty zay tena olona ty. Satria tsisy montage nge zany hoe montage vidéo na trucage na mise en scène fa zavatra hitanao maso. Ary zay natonga na teo any satria mbola miexiste ka eo an'ny olona tahaka ny Petera. Satria nialoka ny fotsiny manova zavatra. Zay tompo tsy maintsy ho tonga any aina ihany. Ay de tonga tokoa. Lazao namanao inofinao eo realizen'Andriamanitra. Ahoana natongavako tany anontaniana namanao ahoana natongavany papa tany. Za nakataka. Na eny toritenina pasteur de lazo izy zay tany Afrika Atsimo tany amin'ny pasteur Kristo. Lasa nitady an'io pasteur io. Zaho ana eny toriteny tao amin'ny MP3 efa tany ianao dikan'izany za mila miaona aminao. Ahoana ny natongavanao tany? Efa fankatahaka zany. Za miangavy anao akatahaka manomboka eto. Za miangavy anao tsy dororo manomboka eto. Aza miandro baolina mitontony zany ianao. Aza miraté occasion zany ianao. Mietseha manomboka izao. Mietseha manomboka izao. Mietseha manomboka izao. Mietseha manomboka izao. Mietseha. Inona ny zavatra?
tsy taona izy marobe ny olona mankeo dia jereko ny mpianany misy raha lany mpiray-tam-po aminy nefa mpianany jereko taka ny ombana Andriamanitra azy no ombany an'ireo ihany koa. Ianareo no tiako resahana amin'izao, taka ny ombana Andriamanitra an'ilay lehilahin'Andriamanitra no ombana an'ireo mpanompo ireo ihany koa. Raha lasana ambavy malala maiza mijery zavatra ohatr' izany hoe fa maninona ireo no mandray an'ilay fahasoavana ho amin'ny dadana, fa maninona ireo no mandray fahasoavana ho amin'ny ray, maiza maka tahaka zavatra ohatr' izany hoe inona ny nataony, fa hoana io ny tonga. Raha mijery ianao an'izany hoe soka hoaniny izany fiangonan'ny profeta JOSOA tamin'ny fotoan'androny 5 ny wise men natao na ireo mpanompon'Andriamanitra mpianany disciplany 5 raha zareo tao tamin'ny fotoan'androny. Zao efa marobe misy vehivavy fa alefa tsirairay manao mitoroteny sy manao délivrance ao anaty fiangonana tsisy mahazo manampy, na efa combat boxe be zao azany eo fa tsy mahazo manampy ny sasany, fa dia eo miaraka amin'ny bokon'ozatra be. Fa hitanao hoe tahaka ny ombana n'io lehilahy lehibe n'Andriamanitra io, ny omban'Andriamanitra azy. Dia hoy izy hoe ahoana no mahatonga an'izao, tsisy mahasamy hafa azy mihitsy. Ohatra n'ilay nataon'i Jesosy hoe zay mino any asa ataoko nataony koa ary no asa lehibe noho izany azy izy. Dia hitanao fa ilay zavatra tao amin'i Jesosy no tao repetera ihany koa. Maiza mijery olona manao zavatra manomboka izao. Inona ny asanao, inona ny nofinofinao, iza nefa nanao. Aza menatra maka tahaka. Ny sasany mifosa olona mitovy amin'ny ranony, te mitovy amin'ny ranony nefa izy amin'io tsy lasa lavitra akory. Fa ilay olona fosainy io me mandroso foana. Satsy zany. Izy daholo izy nefa nahita olona nakatahaka zavatra nataon'ny olona ka mba nandroso ilay olona, tsy fantatra hoe mety tsena nge io e, mety varotra nge io e, mety tsy fantatra hoe mety artiste io, mety fiangonana, tsy fantatra hoe inona. Nahita olona ianao nandika ny zavatra nataon'ny olona ka lasa lavitra. Ataovy ambony ny tanana. Ay, pitino ny tanana. Pourquoi pas ianao zany? Ianao koa zany afaka manao. Raikitra sa tsy raikitra zany? Tsy zavatra sarotra zany, fa fianarana zavatra izany. Problème-ny olona avinavina. Misy pastera mahira tsara fampiresahako aminay ny aty foana zany. Ny pastera io na fetsy mantsy anazy. Zay zavatra ataoko dia ataony daholo. Izy tsy atao amin'ny fiangonana misy atsika. Fa izy mijery akaiky. Fa zay avy ataoko dia ataony. Zay lalana avy alehako dia alehany. Fa izy me mandroso foana satria tsy menatra izy maka tahaka. Hitanao inona moa ilay alainao tahaka? Tsy maintsy ilay zavatra mitovy amin'ilay ampanaovan'Andriamanitra anao. Eno tsara fa misy zavatra tsy azonao manokana avy aminy satria efa napahitany anao miharihary. Dia ny ataonao maka an'ilay hitanao fotsiny. Nisy pasteur anankiray mpankao amiko taloha, manao fanatitra amiko, mangataka vavaka amiko, dia hozy izy hoe lehilahin'Andriamanitra, zaho izy tsy andeha hiady lavaka intsony hitady an'ilay zavatra efa hitako eo aminao eo. Ataoko ahoana no mbola angadiny ray hitady an'izy nefa ilay izy efa hitako aminao, aleoko maka aty aminao fotsiny. Dia mangataka vavaka izy, fametra tanana, tondra fanatitra izy. Ary izy koa fetsy, angatahany hatramin'ny akanjoko. Izy manana akanjo tsara, izy mahavidy tsara. Lehilahin'Andriamanitra, sao dia mba misy chemise ato aminao ato lehilahin'Andriamanitra. Izy manana sady mahavidy. Tsy mitovy ny peinture antsika, mety foana io lehilahin'Andriamanitra. Anaovany. Misy dikany daholo. Kapotiny elio ilainy eo. Dia za mijery an'ilay asa fanimpony rehefa avy eo, dia jerena fa misy zavatra hitanao taty, hitanao any aminy. Hitanao mandroso izy. Amin'ilay nomena Andriamanitra azy, miampy amin'ilay nalainy taty, mandroso izy.
Inona ny olany olona avinavina. Avinavina. Lazao ny namanao misy zavatra marobe azonao alaina tahaka. Misy mandray lesona veto zao raha lasana bavamalala. Le tsy fombiazany hafa zany tsy azo anao tsony. Satria ny tombotsoan'le izy le efa mety eo aminy no hitanao. Fa i be dehibe izy nanandrana, be dehibe izy nandalo tsy fombiazany. Dia anao tsy mamerina le tsy fombiazany tsony. Zay no mazava-dehibe mianatra amin'ny olona izay efa nandalo tsy fombiazany. Satria mampianatra anao hatramin'le tsy nampahomby anazy izy. Mampianatra anao hatramin'ny erreur-ny aza dia resahany aminao mba tsy hahatonga anao hamerina n'le erreur itsony. Tahaka nombako anao Mosesy, nombako anao koa. Misy mandray zavatra veto zao. Azoazonao olona ve iza no olona tokony ho jerenao? Aiza ny toerana tokony ho alehanao? Misy toerana nge tokony ho alehanao mba hijerenao zavatra fotsiny. Misy pasteur rehefa tonga eto. Misy pasteur rehefa tonga eto. Jery atsy. Mihodina atsy. Misy pasteur nentina tetina andro. Afaka mamihodina any ambadika any be tsy manenindao. Zay le fakingan-tsaina. Ohatry ny ahoana ny an'zareo ato. Satria rehefa misy mety aminay ato dia ahoana? Ho alainay tahaka zany. Ny olana manko indray tianao ianao no ray ny zavatra rehetra. Zany nanao an'io voalohany, mbola tsisy nanao an'io talohako. Rango nanaovako an'io vao nanao jiaby olona. Dia mahazo prix Nobel amin'izany ve ianao? Sa mahazo coupe du monde amin'izany ve ianao? Raha te ahomby. Ny olona tena mahomby tsy menatra miresaka na miteny ao masom-bahoaka na mason'ny mpanao gazety, ny olona nijereny. Ny olona nataony référence. Tsy menatra. Satria zany ny fahombiazany. Azonao amin'izay tsy mampahomby anao indraindray. Tsy anao le resahako. Fa raha sendra anao dia aza ialana le izy. Satria eritreritranao zavatra spécial be anao. Eritreretra mihitsy hoe ianao ny voalohany anao an'io zavatra io. Dia tsy mijery neniza fa dia mangataka direct avy ary foana ianao. Andriamanitra ao ampio aho. Andriamanitra ombao aho. Tsy mijery ny masonao, tsy miaino ny sofinao. Ary na dia torona hevitra aza tsy vonona satria ohatry ny ambany ianao raha vao mihaino toro-hevitra avy amin'ny olona. Reny olona reny tsy andeha lavitra reny. Eno itsara fa nampanjaka aza mbola mila mpanolo-tsaina. Iza nanapahiny reny ambonin'ny Solomon. Mpanjaka reny. Fa ireny mbola misy mpanolo-tsaina. Ny olona tsy mba manaiky saina omeny olona dia tsy mandeha lavitra, tsy lasa lavitra. Zay nefa ny bedezako ny rahalam-piara-miasa tany aloha tany. Enareo tsy natao anao enitoboko foana, fa natao anome hevitra koa nareo. Satria na ny mpianatra ny tompo aza dia manome hevitra azy. Mba mijery hoe inona ny tokony atao. Misy taon'ireo miteny mpampianatra ao. Aty anefitra ny misy atsika. Nefa reto olona reto, nona, dia ahoana, inona ny tokony atao? Hoy Jesosy, inona ny misy any? Misy tovolato manana mofo 5 sy azan-drano 2. Dia izy reo, io ve dia mety hoe avoky? Ka na mofo na vola denari ohatrinona aza hoe vidianana mofo dia avoky atsika rehetrarehetra. Dia zany mitady hevitra izy omena ny olona io. Omena ny Jesosy io. Na ry Maria aza, Marta sy Maria, miresaka amin'ny tompo. Anome saina izy manao an'io. Mpampianatra eo, tsy mampaninina anao, tompo, tsy mampaninina anao va? No amelany raha vaviko anahy, anompo irery, mba teneno izy hanampy anahy. Mandre anahy ve ianao? Ny tiako resahana amin'izany na ny lehibe aza, misy fotoana omeny olona hevitra. Fa miankina amin'indray hoe mety zany sa tsy mety.
andao hianatra tsika anongilana sofina rehefa misy manome hevitra. Fa misy olona tsy miraharaha hevitra olona satria manana baka, satria manana lisansy, maîtrise, relasana bavy malala, taratasy angereny, boritra angereny. Raha tsy manan-kevitra ianao na inona diplôma anao na inona firazananao na manahoana ianao manana, raha tsy manan-kevitra ianao tsy tafavoaka zany. Hevitra no ilainao raha lasana bavy malala. Hevitra. Avereny hevitra. Tsara ny tombotsika. Misy mpanompon'Andriamanitra niantra anay indray andro, sahirana be tamin'ny fandoavana ofany trano ny fiangonana isam-bolana. Dia any amin'ny zareo efa tsy zavatra manahirana zany. Tamin'izay fotoan'izay 7 millions 5 sa 5 millions mahery niofatrano fiangonana isam-bolana tany amin'ny 2014 tany. Fisy lehilahy n'Andriamanitra. Ohatran'ny tena sahirana be ianao zany. Tsy tokony ho sahirana ianao ny amin'izy fa za manana hevitra. Zao no tokony atao izy raha mba mety ianao dia mba za no hiresaka an'izany mba ampitaiko amin'ny fiangonana le izy. Za manana hevitra mba amplamina eo. Dia resahany tamiko tsy maninona roa andao trio ampianaro le izy. Dia nanomboka teo maivana ny hofatrano. Reo izy hoe se ianao vahiny koa rangahy, anao heverinao fa tsisy fanamasina nga za io, sa heverinao fa tsy miasa saina amin'ity asy ty dia tsy mba mahazo hevitra. Non. Atonga lano ny sofinao raha ty andeha lavitra ianao. Na ny filoham-pirenena io aza manana misy ny atao hoe conseil des ministres. Misy mpanolotsaina reo. Misy mpanolotsaina. Tolotsaina izany mba hanoenonao. Torohevitra izany mba hanoenonao. Fa misy olona tsy miraharaha nini, tsy miraharaha an'izany. Nenazy za ihany, nenazy zay tiako ihany io. Samy olo miaigna amin'ny orana anazy. Tsy lasa lavitra amin'izany ianao. Zao angera lasana bavy na te ombanao aza Andriamanitra raha vao ianao tsy mahiran-tsaina ianao tsy tafavoaka izany ianao. Mila fahiratan-tsaina foana na dia miaraka aminao aza Andriamanitra. Mandray anahy tsara ve ianao raha lasana bavy malala? Mandray zavatra ve nareo eto izao? Efa mba misy zavatra ve tonga ho an-tsainao mba ho ataonao? Misy zavatra ve mba jerenao? Na io internet io aza mandinika tsara sady mangataka amin'ny tombo hoe izany mba ho jereko ao, fampianarana manahoana no ho jereko ao. Za zao maly amin'ny 12 sasany alina sady mandeha ny vavaka iny, misy zavatra tonga tao an-tsaiko, misy boky nitadiaviko partout tao an-trano. Satria misy zavatra tonga tao an-tsaiko, napetraka ny fanamasina tao an-tsaiko hoe vakio iny, dia makalesina amin'iny ianao. Boky efa ela be tsy haritako. Fampitadiavako naraina ihany ny andro tsy hitako. Mbola mikorotana ny trano amin'ilay boky, ao voatrano daholo zay karazana boky. Rehefa avy eo mbola hitady ato. Dia misy boky mety napetrako ato. Tsy haiko na misy mamaky any izy eo na tsisy. Dia maraina teo hitako ny anankiray. Vao hitako ilay izy hitako ny aninampy be anahy zany. Le olona nanoratra azy olona tsy kamarady sady tsy mahafantatra anahy fa nomen'Andriamanitra anazy fotsiny. Dikan'izany ange hoe nomeko ananina le hevitra fa ndana vakio ny bokony ao indray ianao ny maka. Satria misy zavatra tsy omenanao vantana fa nomena ny hafa dia amin'ny hafa indray ianao ny maka. Misy hevitra tsy nomenanao vantana fa efa hitanao eo amin'ny hafa eo izy, eo indray ianao ny maka. Raha miavinavina ianao tsy lasa lavitra reo zany hoe za miandry ianao direkta mihitsy Andriamanitra. Eny andraso ihany ianao moa manam-paharetana. Fa Andriamanitra maika. Misy taona ianao mbola hiandry taona aman-taonany maro, nefa Andriamanitra efa nanokatra lalana io izy ataovy io.
za zao pasteur nandray olona tany Antananarivo de le olona niraisiko lasa nifandray be tamiko de lasa namana mivady izy de za manana vision voaka ny velany misy olona tsy manana an'izany vision zany fa za manana an'izany amin'ny fanimpoko sy amin'ny fiainako manana vision a ivelany Madagasikara fa tsy eto Madagasikara ihany toy izy tamiko io océan Indien ray manontolo io pasteur izy efa hitako daholy de nitantarainy tamiko ny sy ny tariny fiainany sy ny tariny dia izy mila vaolana avy ety amiko kanefa hitako koa napetraka Andriamanitra ao aminy ihany koa ny zavatra ilaiko nanomboka teo iray izahay zahay tonga any antranony izy tonga ao antranonay miaraka zay tonga any an-tendrombohitra izy manana fiara vitsivitsy lasa ny fanakalo zay de ny fiaonako taminy no nanala tamina klasy ambany teo amin'ny fiainana fa nametraka eo ambonimbony ilay nisy ateo aloha ratsy zany lehilahy izany de mbola nijanona tamin'ilay toerana ambanimbany nisy ana fa no izy nisy henoko mihitsy hoe voabata izany fiainako zany maro be ny zavatra nitondrany ana sy natoriny ana maro zao ny olona misitraka zavatra amin'ny alalako hoentiko mandehandeha mitoerana maro samihafa eny ampahitako zavatra de miresaka amiko hoe misaotra papa fa mahita zavatra zay miaraka aminao zao a tsy nahita an'io raha tsisy nitondra nateo fa ny ataonareo ndray a akarindray izy azonareo akariny zany ny fiainana allo de rehefa ivoaka tany ivelany izy ny manatratra any amin'ny aéroport amin'ny telo maraina migadinao ivato avy any andafo mbola izy koa no mijanona eo miandry ana tanao amin'izany fa misy ny atao hoe ami de la destinée zany hoe namany ny anjara voatendry avereo ny ami de la destinée misy karazan'olona zany alefan'Andriamanitra eo aminao mba ianaranao zavatra mba hanokatra lalana ho anao le lan'Andriamanitra ho avy eto amin'ny sabata zao dia amiko ami de ma destinée izy alleluia pasteur Yves namany anjara voatendriko izy alleluia be de be zavatra niarahanay be de be ny fahasoavana niarany tobaka taminay hatramin'izay ny fandraisanay ary zay tsy mpikamarady fa mpisaka izy ary hitanao eto moa ny fahasoavana ataon'ny tompo fa ny baiboly de milaza hoe mahafinaritra ozy raha ny pralano no miaramonina fa tahaka ny dilily tsara izay tsoroka amin'ny somotra rona hatramin'ny morotongotra akanjo nositra zany ary voadidiny Jehovah eo ny fitahina amin'ny fotoana misy ny raha la mifandray am-po tsara de misy onction de bénédiction eo ka miomana tsara amin'ny sabotsy zao ny amin'ny ositry ny fitahina Andriamanitra satria misy fomy raha eo alleluia alleluia tsy ny olona mamangy rehetra ny manova zavatra mandrehana tsara vera lasana vavamalala ami de la destinée maiza manara roatra ianao misy rehefa misy an'io ami de la destinée io maiza mitroka maiza maka zavatra misy karazan'olona nalefa eo aminao mandritra ny fepotona fotsiny fa rehefa aveo tsy hitanao tsony iny ianao ve tsy efa nisy namany fandray be taminao niaraka taminao na soanao fa mizao nareo na alo aza tsisy tsony satria misy olona natao andalo eo aminao ary naterenao hijanona eo aza tsy tafajanona eo izy fa natao andalo eo aminao fa maiza manara roatra varavarana misokatra rehetra ty olo ty mbola tsy fantatra hoe izy na andalo na hitoetra fa misy zavatra maro be aloha na azoko alaiko aminy am'izao tsy volany resahako tsy posta tana ny resahako fa inona daholo ny zavatra azonao adika amin'ny alalany misy olona vao niona taminy ianao de lasa nanam-pahendreny nalala fomba nanaja olona satria hitanao ao aminy zany zavatra zany anjaranao makataka fotsiny manomboka anao lasa olo-kendry malala fomba gentille sage alleluia
manana ny atao hoe politesse satria hitanao teo aminy zany zavatra zany, nandika fotsiny ianao ary nanomboka teo koa ny olona natsikaritra taminy hoe afy ty olona ty hitsy nahita ny lenakanao azy fenao no hitany. Ny olona ray za efa laza taminareo fa za tia composition na zavatra marobe. Za zany raha composé misy hors d'œuvre ao, misy œuf dur ao, misy paty ao, misy carotte ao, misy poivre ao, misy macaroni ao, misy salade ao, concombre ao, zay lazainao misy ao daholo. Eny e sira moa misy sotra betsaka. Ya, dia ny fitambarana iny manome amin'izay hoe composé. Matsiro sa tsy matsiro? Matsiro. Satria misy fitambarana zavatra maro be ao ary voajerena ohatra an'izao izy dia ohatrany hoe misy misongadina be zany, ina ny tena misongadina? Tsy le hors d'œuvre ina moa ny anarany? Mayonnaise. Ino ny tena hitanao eo? Fa misy zavatra maro be ao. Relasana bavy ohatra zany ny olona. Fa raha ozana hoe za tsy naka nataiza zany, tsisy hevitr'olona ato amiko, aza manambady olona ohatr' zany fa nanevitra aza tsy raisiny. Ianareo aza manambady lehilahy be loha sy vehivavy be loha io ranabavy, zay hevitra omenao tsisy raisiny, zay hevitra omenao tsisy hijaly ianao satria izy ino ny atao hoe andaso fa ty hafa aloha. Autonome aloha izy voalohany indrindra, autonome mizaka tena. Faharoa izy manjaka tokana, tsy miainy izany iza, tsy miraraha ny hevitry ny izany iza, ary tsy manenina na oviana ihany koa ninona tsy mety. Na dia miteny azy hitanao fa za efa niteny izy dia maninona. Raha lasana bavy ianao mila composé ianao. Anontaniana namanao iza daholo ny mandrafitra anao io. Nisy fotoana nomeny pasteurako, mon pasteur, alalana. Pasteur Ertina nanomena alalana tamin'ny fotoana androny. Pasteur Isidore omeko alalana ianao mankatsy ananina, mankatsy ananina, mankany anina. Dia jereo zay zavatra tsara any. Tanao na fiangonana azy. Satria aminy amaray aman-dreny be azy tsy andeha hoany mihitsy izy. Fa za amin'izany tsy fantatr'olona. Rahalahy Isidore tsy fantatr'olona. Dia za afaka mitsofoka, dia afaka mipetraka, afaka maray naoty, afaka mianatra zavatra. Fa raha izy no andeha hitsofoka ao, sarotra be zany. Tanao fa fanetretena daholo zany. Nandray dia nitombo, dia nahita kory zareo hoe hita eo amiko le zavatra nalehako tany, dia izy hoe manomboka eto ianao atao mampianatra pasteur. Rehefa misy ny congrès nationaly dia mena sehatra dia mampianatra pasteur manerana ny Madagasikara. Za amin'io fa composé. Dia rehefa composé anao tsy maintsy misy anarana ray ihany no ilazananao, fa tsy hoe io tongolo sy voatabia sy hors d'œuvre sy ihany, fa tsy maintsy ray ny anarana io, Isidore ny anarana, fa tsy hoe ranona sy ranona sy ranona mitambatra. Dia rehefa mijoro zany ianao dia teny hoe za hitanareo moa dia ranona sy ranona sy ranona sy ranona moa tsy zay, fa manome anarana iray foana ianao. Lazao ny namanao iza daholo mandrafitra anao io. Rehefa azonareo nge ty dia ajanoko e, satria nazava ny tiany diako eto zao. Mahazo zavatra vienao zao. Na tokantrano mandroso aza tokantrano mpivady miara mifanome hevitra, hevitr'olona roy ny itondrana azy. Satria ny lehilahy tsy ampy kely. Vehivavy koa tsy afaka andeha. Ahoana moa tsy ampy kely ny lehilahy? Nanalana ny tao aminy, napatorina izy, dia nanalana Andriamanitra ny taola tehezany dikan'izany misy zavatra manky ao aminy. Dia ny forme olona anankiray Andriamanitra,
foazina amizay izy mifoazy ianao izy nifoy tsy fandaneva nisy niala taminy karaha anao mieritreritra hoe za mavita teny raha lasana ambavy na Jesosy aza nila vehivavy zareo tsara fa ny ministeran'i Jesosy tsy nisaraka tamina vehivavy satria misy zavatra ao amina vehivavy ny nametrahana azy mandrena tsara ve ianao tamina vehivavy ny nametrahana Andriamanitra azy ary rehefa teo amin'ny azy fijaliana zareo tsara ripetera lavidavitra reny misy an'zareo fa misy vehivavy eo alohany azy fijaliana mihitsy tsy miala eo misy zavatra tsy tantina lehilahy fa vehivavy no mahatanty azy ovy alleloia mafy be zany seo izy halleloia nitsangana vitany izy tsy mbola lehilahy koa nisy ony fa vehivavy tanao ozy le fampianarana zay raha nafina zavatra ianao dia resao amina lehilahy fa raha naparitaka amin'ny formation ianao dia rasao amina vehivavy pitsopitsio aminy fa raha pitso iny dia eninao empatsaka-ndrano eninao any an-tsena ka rehefa iresaka fitsanganany tompo tsy ripetera mihitsy no nytenenina so mbola ifadianina herinandro aloha ny tany tompo angatra ve iny sahinina fa vehivavy no nyresahany elazao any amin'ny Simona sy ny mpianatra fefa nitsangana ny tompo tonga dia megafone allo nitsangana ny tompo hitanay izy teo hitanay vetivety ny paritaka ay elezo ny filazantsara atao anatin'ny ty fiangonana ty ay elezo fa misy Jesosy atao ny farany voninahitra ay elezo fa mbola velona ny Andriamanitsika halleloia raha lasana vavy lazao ny namanao raha nafina zavatra ianao tsy amina vehivavy ianao no miresaka fa raha naparitaka zavatra ianao aza resana amin'ny lehilahy hoe rerakeo ianao hoe bitsio amin'ny sofina vehivavy hoe fa eninao eraky ny tanàny zany tsy haiko fa Dag Howard Mills le évangéliste no etsika eto misy komita 80 ny formena ao komitina sécurité komitina mozika komitina chorale komitina fanatazana fanatitra komitina publicité komitina média dia misy koa komitina vehivavy dia izy carnaval lehibe atao alohan'ny letsika dia vehivavy no navelany anomana an'le izy dia lehilahy manaraka fotsiny satria efa fantany amin'ny vehivavy ka aza manambady lehilahy tsy maka hevitr'olona fa hijaly ianao amin'le fotoana ifaneraseranareo dia fa hitanao an'izany hoe tsy mila hevitr'olona ty fa hitanao fa hijaly ianao ary hijaly mandra-pahafaty ianao satria hanambady vy ianao mandray anahy tsara ve ianao hevitriza daholo ny mba ao aminao ao iza daholo ny mameno anao zavatriza ny mba nadikanao fa mba mieritreritra andika zavatra venao amin'izao tsika zao manao culte amin'ny français nanomboka tamin'ny alakamisy teo dia voamaly nahita tamin'ny Facebook efa misy manao koa eto Madagasikara eto kay dia jereko tsara ny daty ny publication zareo tany amin'ny avril ty zavatra etreretiko ataoko efa misy le visionko mihitsy zany efa nisy nanao talohako ianao zany tsy afaka isehoseho mihitsy hoe zany nanao an'ity voalohany fa amin'ny fotoana itenenanao an'izany amin'ny fotoana tsy ampoizinao dia misy mipotra eo ary jerenao efa ela tao anatin'le izy na ny révélation aza tsy afaka misehoseho ianao tsy mbola nisy nanana nyty mihitsy fa nga ianao efa nitety an'izao tontolo zao dia efa hitanao daholo ny zavatra rehetra tany ambadika tany raha lasana vavy malala ty ianao Jesosy manombo mitsangana fa tsy ho tapitra ty raha ohatra ka tsy taperina fa mino ave vavoarainao le izy zao misy zavatra azonao adika amin'izay ve
lazao ny namanao tsy menatra tsony akatahaka manao miketo. Andriamanitra mihitsy hoe nany mialalana na akatahaka. Andika hoe mba makatahaka an'ireo mitsangana reny moa nareo mipetraka ireo zavatra. Alléluia, alléluia, alléluia. Nizaniza tafavoaka dia naka tamin'ny afo. Mijery ny afo. Nandinika ny afo. Mikopie. Aza ny ratsy no ilay tahaka ozy fa ny tsara ny zavatra ho ataontsika io efa nisy nanao daholy. Tsika zao anao amin'ny complexe tsika amin'ny septambra tamin'ity taona ity efa nisy koa niditra tao. Efa nanao tsy voatery indroa tsika dia intelo tsika tanao tao amin'ny complexe zao. Tao amin'ny complexe sportif. Dia be dia be koa mba tianao an'izay. Za maniry ity taona ity tena amin'ny herany sy ny tanjany ny fiangonana fanain'ny voninahitra. Ny mpino tsirairay avy miaina amin'ny fitahiana Andriamanitra. Ozy ny hiran'ilay mpihira anankiray izay hoe angina ny vavan'ny mpanenjika. Izy fitahiana Andriamanitra tena iainanao. Tiako fotsiny ianao manao miketo hijery akaiky ny zavatra ataonao io dia mba manaova fikaroana iza no efa manao neniza no efa mandeha tsara. Dia eo fotsiny ianao dia efa mahita ny zavatra mila hitsinao. Ohatra izao ka iny fanaovana ny reto. Satria misy taona ianao mbola mandany fotoana manao erreur ao anatina telo volana, herintaona. Nefa vao nahita ny nataon'ny olona fotsiny ianao dia tsy tokony atao an'ity ka ilay izy. Mandray anavy ianao raha lasana ambavy. Efa misy zavatra avy ao an-tsainao zao. Ary indrindra fotsiny arina maso hoe aza mbola mivavaka. Ambonimbony kely ny zava-maneno. Dia eritrereto fotsiny inona no adikanao. Aiza ny masonao no atomponao. Aiza no anohizanao, aiza no anomboanao. Ny mpanao politika dia nijery ny mpanao politika nahomby talohany. Ny mpanao gazety dia nijery ny mpanao gazety nahomby talohany. Ny profesora dia nijery ny profesora nahomby talohany. Na JOSOA aza nasaina nijery any Mosesy, Elisa nandika ny Eli. Ry Timote natao andika ny Pauli. Inona no adikanao zao? Aiza ianao ny makatahaka? Ameo sofina malady zay. Maso maranitra. Tsy fietseham-po no ilaina amin'izao fa fakan-tsaina sy fahiratan-tsaina. Ty afatra ty tsy afatra fihetsi-po fa afatra mandranitra anao.
ny teknika sy ny système no ilainao. Tsy tarehin'olona no alainao tahaka satria ianao tsy natao hitovy tare amin'ny olona. Fa fomba fiady, fomba fiasa, fomba fanao, rythme, style, lala. Ny afo ny fana arotsay avelao anenikia ny afony fitiavana arotsay avelao anenikia ny fana ny afony fitiavana urambatra vatrawa. Ny fihetseham-po te zavatra mandalo ao am-pony olona, fa ianao hihetsika mihitsy zay no ilaina Andriamanitra. Tsy fihetseham-po tao anatina hirana fandrenesan'afatra, fa fanapahan-kevitra, fanapahan-kevitra, tsy mangatakandro. Manomboka izao fantatrao ny ho ataonao dia ataovy fa mety eo. Ho aminao aneny fahasoavana fahanao manao sy zavatra ho am-ponao ao. Men'Andriamanitra ao neny maso mahiratra, fakingan-tsaina, fakingan-tsofina, saina maranitra, sofina maranitra. Tsy toriteny no menanao fa tory lalana, mandehana amin'izany lalana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Averen'izao manomboka izao fahaiza-mandinika raha mahita any amin'ny hafa ny zavatra kasaiko atao, esoriko ny avinavina, ny ambopody sy toerana. Andika tsara manomboka izao, afako androso satria mila vokatra amiko ianao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonga ato amiko ato izao tonga ato amiko ato ny masoandro sy ny volana. Ozy ny volana tsy manana hazavana, ny volana tsy manana hazavana ho zaraina, fa ny masoandro ny manana hazavana. Dia rehefa mamoaka hazavana ny masoandro, le hazavana avy amin'ny masoandro iny no raisy ny volana. Dia iny hazavana voaray ny volana avy tamin'ny masoandro iny indray no entiny manazava rehefa avy eo. Na izy aza nandika na ny volana aza nandika, ianao koa mila mandika ianao. Misy zavatra efa nampazava ny hafa no entinao hampazava ny fiainanao. Aza menatra ny mandika, aza menatra ny maka-tahaka. Tongava lavitra amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita fahombiazana, vitanao eo, mety ho fataovy, dia afatanana amin'ny mahafonana. Mazo toerana.